Halleloia, halleloia. Miaraba antsika rehetra amin'izao andro marainan'ny zoma 7 aogositra zao tonga soenao eto amin'ny fandaharana mahafinaritra antsika dia ny anina sahaza. Azadiny fa amin'ity volana ity dia volan'ny fanekena. Izay loha hevitrintsika ary androany lohateny diniantsika androany dia ny hoe miaina amin'ny mahavahoaka ny fanekena. Miaina amin'ny mahavahoaka ny fanekena. Alleloia. Hosokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny Petera voalohany toko 2:7. Petera voalohany toko 2:7. Izay miteny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka ampisorana, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho azy mba hanambaranareo ny hatsara ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho any amin'ny fahazavany mahagaga. Amen. Rehefa mandray Jesosy Kristy ianao ho tompo sy mpamonjy dia tsy hoe ara-pivavahana fotsiny fa tena hoe miova mihitsy tsika. Mety mihevitra tsika ary maro mety mihevitra an'izany fa hoe izany atao hoe kristianina izany dia mandeha any am-piangonana, mamaky baiboly ary mivavaka, marina izany. Fa saingy misy zavatra mbola lalalina kokoa izany atao hoe kristianina izany. Satria ny olona ao anatin'ny fanekenan'Andriamanitra, fanekena amin'Andriamanitra dia manana fiainana vaovao sy toetra vaovao. Satria na ny antony tsy an'izao tontolo izao intsony izy fa n'Andriamanitra. Ny fanekena dia tsy manovana ny toerana alehantsika rehefa hoe maty, fa manova ny fomba fiainantsika dia mbola ety an-tanitsika. Ny tenin'Andriamanitra mantsy ny teny hoe izay mandray azy an Jesosy Kristy tompo ary izay mihintsy atao batisa no vonjena, izany hoe manomboka eto an-tany izany ny fiainanao mandrakizay. Amen. Azadiny fa olon'Andriamanitra ianao. Hoy ny tenin'Andriamanitra mantsy, ianareo dia olona nalain'Andriamanitra ho azy. Midika izany fa tsy antenanao intsony ianao. Korintianina voalohany toko 1:7-20 ka hatramin'ny 20. Izay fitiniko aminao hoe tsy anareo ny tenanareo fa efa voavidy tamin'ny vidiny ianareo. Sarobidy loatra ianao ka naloan'i Jesosy Kristy tamin'ny ainy. Amen. Noho izany dia tokony amin'ny voninahitra azy amin'ny fiainantsika. Ary io fiainantsika io dia tokony hiavaka. Tsy maintsy antsika mantsy Andriamanitra hitovy amin'izao tontolo izao. Jerena Romanina toko 12:2 ary aiza manaraka fanao izao tontolo izao fa miova ny fanavaozana ny sainareo. Amen. Tsy midika izany hoe misaraka amin'ny olona tsika, fa midika hoe miteny ny marina tsika rehefa mandainga ny maro, mamela heloka tsika rehefa mamaly faty ny hafa, mitondra fitiavana tsika rehefa manjaka ny fankahalana, manao ny marina tsika na dia tsy misy mahita azy. Izany ny mahasamihafa ny olona ao ambaniny atao hoe fanekena miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Azadiny koa itsika ny solotenan'i Kristy eto an-tany. Korintianina 2 toko 10:20. Miteny mihitsy ny apôstôly hoe koa dia hiraka avy amin'ny Kristy izahay. Amen. Rehefa mahitsika olona dia hoe tena hoe tokony ahita taratra ny toetran'i Jesosy Kristy ao amintsika ny olona. Na ao an-trano izany, na ny ampiasana, na ny ampianarana, eny an-dalana na aiza misy antsika. Mety tsy hamaky baiboly mihitsy ny olona sasany fa hamaky ny fiainantsika. Hitanao, izany no antony tokony hitandremantsika ny teny, fitondran-teny,
ary ny safidy ataontsika. Amen. Jerevo a migohatra ianao amin'ny andavanandro izay mazatra antsika moa mijery ohatra hoe tena iainana mihitsiny. Eritrereto hoe misy olona voatendry a ho ambasadorin'ny firenena ny ny tany hafa, na hoe ho maso voany zany amin'ny teny malagasy. Tsy miteny sy manao izay tiany ny olona iny. Ny fitondran'ny tenany a dia maneho ny fireneny. Raha manao toetra tsara izy dia hajaina ny firenena. Raha manao toetra ratsy izy dia ho afa-baraka ny firenena. Dia ohatran'izay koa tsika dia maso voan'ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany eo ambany fanekena. Ny olona dia mahafantatra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainantsika. Dia mba manontany teny ianao androany hoe raha mijery anao ny olona dia mahita ny Kristy ao aminao ve izy ireo? Mila ampiarintsika izany teny izany amin'ny fiainantsika. Ahoana ny fomba anaovana an'izany? Tsaroa fa voalohany hoe tsaroa fa zanak'Andriamanitra ianao ary ihany tompo ny fiainanao. Dia dinio raha misy toetra mbola tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mangataza ianovan'izany. Faharoa, tediava fotoana anankiray tena hanehoana ny fitiavan'i Jesosy Kristy amin'ny olona anankiray ary ataovy androany zany, na amin'ny teny zany na amin'ny asa. Amen. Dia oka ny fiainanao hifanaraka amin'ny finoana izay lazainao hoe ananana. Alleloia. Afaka miteny hoe olon'Andriamanitra voafidy voantso aneho ny toetran'i Kristy amin'ny fiainako andavanandro ho fahazavana sira eto amin'izao tontolo izao ary amin'ny zavatra rehetra ataoko dia hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Afaka teneninao zany. Amen. Mino fa nahakasika anao izay ateny izay satria ny planin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany dia ianao ny anjaka eto an-tany, ianao ny ambasador lanitra eto an-tany. Tarany ianao miasa aty Maorisy na dia tsy citoyen Maorisy ary ianao fa citoyen Madagasikara, fa mandalo aty ianao ary na inona ataonao ka malagasy ianao dia izay foana ny hitan'ny olona. Ka dia ndaontsika hivavaka. Mino fa mahakasika anao zany dia zarao ty teny ity amin'ny namanao rehetrarehetra. Ary tsika moa manana page amin'ny YouTube izay afaka andehananao dia mahazo ny anana sahaza foana ihany koa ianao. Hivavaka tsika. Ray masina, misaotra anao satria nantsoinao zanako sy olona fanekena. Ampio izay Tompo mba tsy haina araka ny fanaon'izao tontolo izao fa araka ny sitraponao. Ovay ny foko ny saiko ary ny toetrako mba hitovy amin'ny Jesosy Kristy. Inga ny Tompo izay rehetra mahita ahita ny fitiavanao, ny famarinanao ary ny fahasoavanao. Atao fitaovana hitondrana ny fahazavanao Tompo, naiza lehako. Amin'ny anarana herinao Jesosy Kristy. Amen. Amen. Mino fa nahakasika anao zay ary endoko fahasoavana sy famindram-pony anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toentra andro lava ao an-tranon'i Jehovah ianao. Ampitiavana be dia be Dr. Rina Telesforiany.